RAMANAMBITANA Richard, Nodimandry rehefa narary nandritra ny 3 volana. Nodimandry Omaly, 12 septembre, 2024, ny filohan'ny délégationna manokana commune Tanindrazana renivohitra na PDS teo aloha, amin'Atoa RAMANAMBITANA Richard. Ny tenany izay tsy haivina fa olona teo aloha anisan'ireo mitendren'ny filoham-pirenena voatendro PDS ny voalohany volana Martsa 2024, nisy tsy mifanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana ny ben'ny tanàna na nandriatsotoaina. Nametra-pialana ofisialy ny 20 Aogositra lasa teo ny tenany ka lafin'ny ara-pahasalamana no nambara fa antony. Ny alohan'io efa fotoana naharitra no tsy hita sy tsy tazana intsony ny PDS teo aloha ary nambaran'ny sekretera jeneralin'ny commune ny Valo Jolay. Nandritra ny fametrahana samboadin'ireo député fa namita iraka any ivelany. Raha ny loharanom-baovao efa nitany amin'ny volana Jona no voalaza fa niakatra birofara ny tenany. Nandeha nitsabo tena tany ivelany tatsy amin'ny Nosy Maurice nentina tany Indy, avy eo nentina Mody tanindrazana no ny fahasarotana ara-pitsaboana. Raha ny loharanom-baovao tsy ofisialy, tsy nisy ny serasera momba ny tena nahazo azy fa kionono ny betsaka, fa raha ny re avy amin'ireo olona malala azy sy ny fianakaviana aloha dia tena aretina nahazo azy. Olona salama tsara, narary tampoka 3 volana teo aoriana Nodimandry. Oka hitsahatra mandrombokandroany ny fanaovana affectation ny présidana syndicat. Oka hitsahatra manombokandroany ny atsojay eny amin'ny ministera eny. Tsy afaka ino sitazapotsiny ny zava-misy amin'ny asa malagasy ny Confederation Syndicat des agents de l'État eto Madagascar, hoy RAMANAMBITANA Israël Ravalson anio. Rehefa tonga amin'ny primature andeha ao anao tsy avelan'zareo miditra ao. Tsy avelan'zareo miditra ao ianao rehefa hitsofoka ao, nefa hijery ny taratasy any mpiasa malagasy. Zany zavatra mitranga zany a. Ahoana moa amin'izany zavatra zany ny fomba fiasa indraindray lasa horakorahan'ny olona ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra tsy manara-dalàna satria le tompona ndraikitra miaraka aminy tena tsy manara-dalàna. Ankoatran'ny olana iainan'ireo mpiasa malagasy izay mahavoakasika ihany koa ny mpiasa-panjakana dia betsaka ireo syndicat any mpiasa no mahita faisana amin'izao fotoana raha ny fanazavany. Indrindrindrindra fa misy olona misolelaka any amin'ny ministra, any amin'ny DG, any amin'ny rehetra nahatra any amin'ny androm-panjakana any misolelaka io olona io dia mitantara vala maty any dia ny présidana syndicat no voany natsojay ohatrany hoe anakorotana fanjakana. Isan'izany ny fanaovana affectation ireo filohan'ny syndicat izay angatan'izy ireo fanajanona avy hatrany sy ny praiminisitra ireto farany. Tsy misy resaka politika ny syndicat, ny fijalian'ny mpiasa ny resahana ihany. Be dia be mpiasa-panjakana mitrosa any resaka kahie mpianatra, misy tsy tafiditra. Ho fitadiavam-baolana dia rosa mifangatahana fionana amin'ny Andriamatoa filoha sy ny praiminisitra ireto farany. Teo efa saiky nisy problema tany amin'ny polisy pirenena, ny syndicat ny polisy pirenena nandravina ny zavatra rehetrarehetra. Resaka affectation zany, nisy grefy tany amin'ny greffier, ny sezama niezaka nandamina mba tsy isian'ny korotana eto anivon'ny firenena. Misy koa tany amin'ny météo misamotamota eo, ny sezama dia miezaka mampilamina izy amin'ny zavatra rehetrarehetra sahala amin'izany. Mandeha any amin'ny paramède ny atsojay ny affectation mba rarary no vera ohatrany hoe présidana syndicat dia affectenao. Naninona izy, inona ny ratsy nataonay tamin'ny fanjakana dia maninona ny atao an'izay. Fanampianay amin'ny fanjakana sy ny gouvernemanta zao zavatra ataonay izao androany ity. Fanampianay satria lakolosy anankiray mba ahafana manova ny zavatra misy eto amin'ny firenena mikasika amin'ny karaha-mampiasa indrindrindrindra. Mila manova tanteraka ny zava-misy eo anivon'ny asa malagasy ny fitondram-panjakana hoy izy ireo, tanjony sy ny fitoniana sy ny mba ahafahana manova tanteraka ny zava-misy eo anivon'ny asa malagasy. Sy ny Confederation Syndicat des agents de l'État no andeha animba na motika ny fiasa zay hoentin'ny asa-panjakana, fa izahay dia miezaka amin'ny alalan'ny resaka media ohatr'izao ahafana mamaha zavatra rehetrarehetra. Mampalahelo fa rehefa mahita an'izany reny 20 taona ianao tondra ny zanany 80 taona eto satria tratra dia ngamba ny averiko hoe mampametram-panontaniana fa dia inona loatra ny zava-misy. Fahaverezan'ny tadidy, fahasahiranana manao zavatra, fiovan'ny toetra sy fitondran-tena, fanafangaroana endri-javatra sy toerana no isan'ny fambara tokony amailo mikasika ny aretina Alzheimer. Tsy fampiasana vatana, diabe, fahaketrahana ara-tsaina, fiainan'ny fandrenesana kosa no tranga mety mandrisika ity aretina ity.
efa tamin'ny taona 1970 no nahitana ity aretina ity izay tsy ahitana fanafana sy fanafody hatramin'izao. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana dia mibetsaka sy mihatanora ny tratran'ny aretina Alzheimer maneran-tany. Hoy RAMANAMBITANA Yolande Rahampitso filoha sady mpanangana ny fikambanana Madagascar Alzheimer Masoandro Mody. Ary mety tanora mihitsy fa misy ara ny 30 taona misy ono ny any Canada dia fa misy hoe 30 taona ohatrany hoe tsy mifidy taona tsony zany izy raha adiny zay ny tena izy. Tsy mora mikarakara amin'ny mararin'izy ity hoy izy ary matetika zary lasa hita mavesatra ho an'ny fianakaviana ny mahita ny reny na ny ray renibe na raibe tratrany ka lasa toy ny fanaka mijanona ao an-trano tsy afa manao na inona na inona. Efa misy ireo ivon-toerana manokana afaka mandray an-tanana azy ireny eto Madagasikara ka isan'izany ny fikambanana Madagascar Alzheimer Masoandro Mody. Misy moa zany ny sasany efa tena araka ny lazainareo hoe manao fihetsika tsy ampoizina zareo na teny marary na tena tsy fantatro misy zavatra tsy ampoizinao mihitsy dia tsy zakan'le fianakaviana izy tsy voataizany tsy voafehany satria na ianao zao tokoa raha moa dia mahita ny rainao na ny reninao olona saranany tsy ambaratelo nandritra ny 10 taona maro dia tapitapoka eo sanatrian'izany manompa anao na manendrikendrika anao mangalatra mba tena marary ihany zany. Tena tsy ampy mihitsy, tena tsy ampy dia tsy ampy mihitsy. Ary zay moa dia manana tany ngezabe 2 hektara latsaka kely reka dia efajoro ireo fa eritreretina hoe anaovana ivon-toerana andraisana ny zareo mihitsy nefa mety manana ny tsy misy. Fa dia zao izy loha zany dia ampiasainy zany hoe tonga eny ihany ireo marary sy ny zokiolona ireo indray mandeha isam-bolana zay mivoaka eny dia mikarakara ny tanàna satria abeny fambolena sy fiompiana venona anaovana sakafo ho amin'izy ireo rehefa raha maharaka ny vokatra. Tena ny fikambanana zay zany no resahako anareo dia efa mihoatra ny 10. Mila fikarakarana ary tsy azo avela irery sy atokamonina ny marary ny Alzheimer raha ny fanazavana. Ny volana septembre toy izao moa no volana eran-tany momba ny aretina Alzheimer ary ny fikambanana Madagascar Alzheimer Masoandro Mody dia tsy mbola nanapaka ny finiavana anamarika io volana io noho ny fahamaroan'ireo olona tratran'ny aretina ary fanohanana ny fianakaviana manana ny marary. Ilay tany izao dia eo amin'ny 30 eo tsy afaka mihoatra an'izay zay rehefa ataona hoe betsaka tapitra le volana septembre dia tsy mitsahatra na ao anatiny koa ary dia tsy mitsahatra le fanontaniana fitondrana olona fametrahana an'ilay havana siny ka no fabetsahana izay le antso sy fangatahana sy faniriana zay dia tena tsy afa manoatra an'izay isa zay satria zao ny toerana hitanareo ngamba zao misy zao. Ho an'ity taona ity dia isy ny Diabe Firaisankina tanterahan'izy ireo miodidina ny Farihy Anosy rahampitso ary anasana ny olom-pirenena rehetra. Ny 1 septembre kosa dia isy ny fitiliana samihafa eny amin'ny foiben'ny fikambanana Madagascar Alzheimer Masoandro Mody etsy feno manana Masoandro. Dia izay aloha zany hoe nanomanana ilay Diabe rahampitso mba tena entana hoe hanairana ny vahoaka malagasy rehetra sy ny fitondrana indrindraindrindra. Rahampitso fa misivy le izy rahampitso 14 septembre dia miainga eo amin'ny zaridainana Anosy dia manodidina io ihany. Dia izay no hanetanana antsika rehetrarehetra hoe izay mba afaka hanatevin-daharana.